Marary ny asa-panjakana ary ilaina ny ametrahany izay kandida ho filoham-pirenena programan'asa entina indrindra anavaozana ny asa-panjakana. Io no nambaran'ny dokotera Jules Randriamaholisson, filoha national ny FNAE na ny Fédération nationale des agents de l'État. Io jirisika indray ary izay vaovao izay. Voalohany aloha dia isorana zareo amin'ny Conseil d'État satria mivoaka androany didim-pitsarana izay mampiantona ireo famindran-toerana ireo syndicaliste ao polisy noho ireny fanambarana izay nataon'ireny. Dia isorana zareo satria tena nampiatra ny lalàna ara-dalàna mihitsy ry zareo tao. Ary ny faharoa dia iny zavatra iny dia milaza fa le asa-panjakana zany amin'izao fotoana dia tena tsy mandeha arak'izay izy. Ary ny tena mampalahelo izay mahatonga ny fahantrano zao firenena zao dia ireo rehetra izay mahazo fitondrana omeny ny vahoaka fahefana dia mihevitra fa afaka manao izay tiany atao. Dia mazava izany fa misy ny lalàna dia tsy mifanaraka amin'ny lalàna izy dia nampiatono ny Conseil d'État le izy. Raha idirana zay le asa-panjakana zay dia azo lazaina hoe maharary mihitsy le asa-panjakana ka tsy vitany hoe eo amin'ny lafin'ny karama ihany fa le fitantanana mihitsiny na amin'eo recrutement zany na fijerena izy zao le resaka affectation tsy mijery akory le resaka hoe qualification ny cadre ancienneté n'le olona fa dia ataotao fahatany le izy dia tsy mahagaga raha tsy mandeha amin'ny laony ny fitantanana ny raha-panjakana ka eto zahay dia efa miteny sahady hoe ho an'izay rehetra hitondra manaraka dia tokony apetraka ihany koa izay le refondation mba tsy lazana hoe fondation mihitsy ny azy ny asa-panjakana fa amin'izay fotoana izay no azo antenaina ny vokatra amin'izany hoe asa-panjakana zany manoloana ny fiainam-bahoaka manoloana ny fitantanana ny raha-panjakana.